ny zavatra hitany vahoaka aloha dia tipo rano be eto mbola tsy avy akory le olana tia nefa fiveloman'ny olona zany amin'le tsena sy le mpivarotra dia imaginentsika moa zany a ohatran'ny fiainam-ponina rehefa nijerentsika tato nefa n'le izy a dia tena misy bizo ny tapahan-dralahy ato dia niantona teo le rano dia nitsohan-dralahy le rano a dia tonga dia alefany eo amin'ny arabe dia ozy hoe bon zay ve nitan'ny teknisianina nomena azo mba jerena kosa ve ny cahier de charge an'ity zavatra ity a ny autorisation an'ity zavatra ity na zany ny proposition dia marina le teninao a fa mba misy ataontsika hoe urgence ny hoe farak'izay maika ny tena olana aloha zany dia anakiroa ahoana no afana malala an'ireo rano be reo aloha tena mba urgence kosa angamba n'izay a par rapport an'le olona manao le fototrasa eto a satria matoy izy manao hoe zany dia tokony efa anticipeny zany mba tsy haiko hoe trohana ve reo rano io sa ahoana faharoa eo ampiandrasana n'lay négociation a so dia mba possible aloha satria ao anatin'ny lalàna ny fifanarana sy ny construction ke tsy voatery hoe arretena l izy fa misy koa ny antsona hoe suspension mantsy zany hoe ato vetivety aloha mpandrahitana solution mety ho adiny ray io mety roa andro io fa mba azahoana an'le marimaritra rasany ao amin'loha satria le vahoaka rehetra zany zao lasa tena victime ao anatin'le izy ny fahatelo farany a ato amin'le rangahato a Gaston a voakitika koa ny voto-tranony dia tafiditra rano hatrany amin'le tranony ihany dia zany ve ao anatiny ataontsika hoe fandaminana zay ataon'ny ingénieur atsika ary zay moa nitsoka anazy teto ato arinato izy a manasanao mba androso kely aty sokopera aman-dreny a hoe mba tokony mba jerena satria voalavaka hatramin'ny voto-tranon'le olona zao kosa ve dia tena normal zao a lasa miteraka fahatsetsena amin'ireo le victime ary en pompier ato amin'ny solomaso ato amin'ny tsena proposition zany ao anatin'le izy mety tsitra ao anatin'le fifanarahana ny tenanay a fa ny agatana kosa dia hoe aloha mba hisy solution aloha zany vonjy maika aloha mba mahana farak'izay ngena androany zao larobe dia mba malahelo ianao fantatry ny olona rehetra hoe andravoaniko zao tsena larobe a alevany zala hoe le ty orange be mihitsy nao anatiny nefa ntsena tsy ny andry alina akory ny zala tika io zany fifampiresahana ny zavatra rehetrarehetra fa androany aloha zany somary victime kely ihany zany le vahoaka par rapport an'izy marina fa nahazo permis le olona tsy mentsika tsiny le sinoa fa kosa tsy maintsy mba misy fifampitsonjovana ao anatin'le izy a fa lasa le vahoaka ny victime nefany a na ny commune zay manao sy ny taratasy a dia na ny tenanay titsika rehetra samy nampindra mivahoaka fahefana ao anatin'le izy zay ngamba ny proposition kelybe tsy haiko raha possible azo atao manao suspension na manoro na amina tsy fantatro satria misy vahoaka zao eto amin'ny taraina dia mahazo vava amin'zalahy dia lasa ohatrany hoe besandry zay manam-bola ve zany ny afaka miteny eto amin'ny firenena zay fotsiny zany rehefa ohatra ka hoe afaka ny rano iny a tsy isy problème matetika fa nohon'le izy fitohanan'le izy bloqué ato a dia lasa amin'ireo folona le izy dia lasa victime zay ao anatiny ao a metsakatra ty iverany aty koa nefa zavatra io dia mila miverina fotsiny zay ny tena mavisy kely aloha le izy a tadiavinay tsy tia za asa atao ty ny problème tsy tia ny olana fa ny tio tsetsina évacuation tsetsina dia le rano miakatra lasa miakatra ato amin'ny arabe a sy atsy alohan'ny hôtely atsy ambadika aty zay aloha nono so dia mamadika andray matsy hoe zay tsy manaiky ny anaovana an'ity azy ty fa le izy kosa lasa victime ho a le mpivarotra sy le vahoaka dia mitady solution Sady atao commune iarasa aminay hitanareo hovatsika le resaka satria le izy a tsy mandeha misy aloha le rano a dia aloha io nivahana aingana satria le mpivarotra zao mahazo tombona zay eto koa misy olona miasa eto koa misy olona miasa dia manjary victime koa le olona miasa eto taloha koa ara teto mbola tsisy miasa teto efa misy rano azy eo aloha samy mijery marimaritra iresana le izy na tsy fahavaratra ary misy taona lahady tonga eto a misy rano tsy miasa zay lahady tsy miasa mihitsy zay fa aloha hovahana le resaka aty a fa samy victime daholo izy janona ny ato mahazo tombonareo raha janona raha misy rano ao a dia lasa mahazo tombony ato zay marimaritra resana jerena fa tsy mety kosa le hoe ny anankiray mena tombony ny anankiray ajanona araka ny antso moa zany zay nataon'ny vahoaka anay a io maraina io manoloana ny fiakaran'ny rano a eto Andravoangy izay raha mahazatra hoe amin'ny andro aviorana dia ity amin'ny andro nanahary be toy izao a dia miakatra ny rano dia mitaraina ny vahoaka ary ny tena moa voafidim-bahoaka ka solo tena bahoaka mijery marary ny vahoaka dia tonga ty an-toerana eto Andravoangy zany rehefa nijerena dia misy an'ity fodrafitrasa anankiray a izay teratany sinoa manorona trano zany misy bizo no tapahan'izy ireo ary misy ihany koa rano trohan'izy ireo zany dia nalefa tany amin'ny arabe zay zany tena fototry ny olana
dia nanapa-kevitra ny antso avitrany ny tompona ndraikitra eo anivon'ny commune fobe eo Analakely ny tompona ndraikitra eo anivon'ny boriboritany fahatelo izay manomeny ny totataratasy rehetra ary ny antso ny teo anivon'ny mpamonjy vona sy ny polisy pirenena zany hoe ireo tompona ndraikitra voakasika rehetrarehetra dia natsona ary tonga teto avokoa mifanazava makasitraka nibetsaka amin'le fidiranay fotona zay zay mahasolo mbavambaokanao zay koa mahatompona ndraikitra atao anatin'ny district Tana 3 dia naheno tatitra isanao dia tonga zay mijery fotony amin'ny androany angambany mba mahafantatra daholo tompona ndraikitra na ny commune na ny atelo district nareo solo mbavambahoaka dia hoadiadina aloha momba n'ity zavatra ty au niveau district manokana zany dia jerena ny fond le problème fa tsisy hoe mesure tout de suite afaka raisiny ao niveau district fa ny amin'ny commune angamba no mahafantatra an'izay hoe inona no mesure urgente afaka atao ka dia hojerena ivory rehefa avy eo dia hijery le zavatra azo atao fa ny angaviana fotsiny zany aminareo tompona ndraikitra tompon'ny toerana dia mba milamina marapisy izay fandaminana izay za moa zany tena vateto foana hatramin'izay fa tsy misy james dia tena vakeso normal io tonga dia io misy fondation io fatantsara zany rehefa nasina an'ilay fondation dia nanao trop plein zay tambatra tamin'ny solomaso dia naloko tikotana nanao an'iny tio iny satria efa nalefato le izy dia naloko nasina tio indray io tonga dia io seleny io dia nitapahany io le izy tsoka rano izy varotra rehetrarehetra ny sisiny tonga dia alefa amin'ny arabe tsy afaka miasa mihitsy rano foana eo isan'andro tonga ny député tonga ny commune miaraka amin'ny 12 metra misikotra isan'andro teny endry zalahy hoe sady misy riapotaka angely esy io voaka vao aminay eo na iasa isan'andro reo samby vasy CMSM reo raha tsy andraisana fanapahan-kevitra ty zavatsy ty mampalahelo reo boakely reo satria iny ambany ty dia rano foana boriboritany fahatelo resaka fanaovana tatitra angambana zay aloha angambana natao voalohany satria afatitsinna zany le taratasy rehetrarehetra ny naingatanazy fa fampitany lefatra dia hitatsika ny toyany hodiniana ny makasika an'ity fodrafitrasa ity zany dia nangataka vahaolana vojimaika isika avy amin'ny tompona ndraikitry ny commune mba hitrohana an'ireo ranireo fa vahaolana maharitra ihany koa iverenana ijerena indray ny cahier de charge zany makasika an'ity fodrafitrasa ity satria lasa misy fiantraikany any amin'ny solomaso ohatra dia lasa miakatra ny rano atsy amin'ny EPP miakatra ny rano etsy amin'ny pompier miakatra ny rano ireto mpivarotra rehetrarehetra zay vely reto fantatsika larobi androany dia tsy afaka mivarotra satria tena miakatra be zany le rano zay zany zavatra nisy teto ary nifanaraka moa zany tamin'ny tompona ndraikitra ny commune fa iverenan'izy ireo jerena ny atao taratasy rehetra mahakasika nyity fodrafitrasa ity izay kosa dia nangataka ny anaovana suspension aloha zany hoe fampetona vonjomaika an'ilay asa mpandra-pahitana ny vahaolana maharitra ny vahaolana vonjomaika kosa hotrohana aloha le rano ary averina ihany koa ireo fananan'olona satria misy vototrano zao ohatra ny monsieur Gaston ato dia voakitika hatramin'ny vototranony ary tafiditra rano dia averina amin'ny laony daholo zany dia verena daniana ny afatra tiako atao zany dia hoe miantso ny tompona ndraiky mpanjakana rehetra izay nampindramyvahoaka fahefana indrindra fa isika olom-boteny zay manome andreny alalan'ireny mba mijery lalina ny fanadihadiana sy ny mety fiantraikany milohany hanomezana azy satria ny asantsika dia asa ho an'ny vahoaka raha misy tera-tansono anankiray mahazo tombony nefa misy vahoaka amanalina mijaly dia andevy atsika tsy ho any amin'ny vahoaka malagasy tsy ny fanakanana n'ilay fodrafitrasa ny tanjosika fa ny tanjosika kosa dia hoe isy fiarahamonina mirindra indrindraindrindra ity resaka rano eto andravoango ity zay moa zany amin'ny akabeany zavatra nitranga teto